Mitondra ny teny fiarabana ho antsika rehetra indray manaraka ty fandarina ty toko lahy sy toboko vavy. Iresaka ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara isika. Satria mantsy araky ny fanapahan-kevitra no raisina nandritry ny filan-kevitry minisitra tamin'ny omaly dia hiatrika fivorian-dehibe ho tanterahana am'ty volana septambra ho avy ity ny filoham-pirenena a New York. Tam'izay no nilazany fa hijery ny tontolo ny fampianarana amin'ny fiaraha-midinika zao tontolo zao, izany Antondia any ampitan-dranomasina izany, ka mandritra io fotoana io no hanatanterahany filohan'ny repoblika ny déclaration nationale d'engagement de Madagascar mahakasika indrindra izany tontolo ny fanabeazana na fampianarana izany. Eo aloha de mahavariana sy mahatalanjona ihany ny aminy hoe inona moa zany no votoatin-kevitra ho ambara amin'ny filoham-pirenena manoloana izany fivorian-dehibe izany zay miangazeny Madagasikara ao anatin'izany fanambaram-pirenena lehibe izany. De miverina avy hatrany isika tamin'ny forum zay nitanterahana mahakasika ny tontolo ny fampianarana teto Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra lasa teo. Notanterahana teny amin'ny CC Ivato zany ary ny minisitra telo mirahavavy zay mahakasika indrindra sy mikasika ny tontolo ny fampianarana no nandray anjara tam'izany ary nitondra ny adevitra mba hikaroham-bahaolana araky ny nambara tam'izany sy ho fanatsarana ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny ministry ny fampianarana teknika ary ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Azo antoka zany ary efa napozany rehetra fa ny volavolan-kevitra tao anatin'izany fihaonana izany no entin'ny filohan'ny repoblika mandritry ity fihaonan-dehibe any New York ity. Ka ifanitsy am'izay fehi-kevitra tapaka nandritry ny fihaonan-be izay ny endriky ny fanambarana zay ho tanterahan'ny filohan'ny repoblika. Iny fihaonana iny dia betsaka ny nitondra fanankanana satria fihaonana tefy maika, fihaonana ankamehana ary tsy ampy niomanana ireo rehetra zay mpisehatra ao anatin'izany tontolo ny fampianarana izany. Raha anisany tena menomenona dia anisany am'ireo ireo mpampianatra sy ireo mpisehatra ary indrindrandrindra ireo fampianarana zay eny anivo ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Izy ireo zay manana fikambanana. Ny amina hoe aingana loatra ny fampiantsoana ary tsy mba nisy fiomanana akory ka nahafahanay mivory hoy ny fikambanan'ireo sekoly zay ao anatin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Ary nisy ihany koa ireo mpampianatra zay nitondra ny alahelo satria ankamehana hoy isika ary betsaka no zavatra tokony nakana faka-kevitra nanomboka tany fotony. Ny aina izany teto Madagasikara isika rehefa mamolavola tetika asa lehibe hanaovana fandaminana vaovao sy hanaovana fiovana dia tsy maintsy misy ny fandaniam-potoana ambolana sy aman-taona akory ny aza indraindray ary ireny rehefa avy eo rehefa vita ny faka-kevitra manomboka avy any fotony sy am'ireo rehetra voakasika na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana ary miaraka am'ireo partenaire sy ireo rehetra zay afaka mamatsy vola izany sy mitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany programa lehibe zany zay vao hangatahana ny validation rehetra ary hoentina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Moa ve natao an'izany ny fihaonan-dehibe zay nitanterahana tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra farany teo. Tsy magaga raha ity fitondram-panjakana ity satria aty amin'ny famaranana faha-efatra taona ao anatin'ny feim-potoana iasana mandahy iray aza dia eo vao mikofokofoka hanolotra lay PEM na plan émergence Madagasikara zay drafitra hanandratana sy hamoahana Madagasikara anatin'ny fantrana ny fitondram-panjakana. Nandritry ny taona maro zany zay nitondrana nanomboka tamin'ny 2014 de nandeha anjambany sy nandeha jonjorombona fotsiny ity fitondram-panjakana ity ka niaina tamin'ireo programa narafitra zay efa nahazatra na klasika tamin'ny alalan'ireo conférence budgétaire hoy isika araky ny efa nambarantsika ny fomba ny tantanana ny firenena. Fa ireo promesse présidentielle, ireo nambara tao anatin'ny initiative émergence Madagasikara sy ireo narafitra tao anatin'izay hoe velorano 3 izay ary tokony ho taratra ao anatin'le plan émergence Madagasikara efa marana amin'ny mandat dia zao vao atolotra amin'ny fomba ofisialy ary edika-hevitra mandritry ny 3 andro ny 15, 17, 17 ny volana oktobra ho avy izao. De takon'izany hatrany hatrany ny fomba fiasany ty fitondram-panjakana ity. Raha iverenantsika ny déclaration nationale d'engagement de Madagascar zay hoentin'ny filoham-pirenena eo anatrehany zao tontolo zao de sady mahatsikaiky
no mahamenatra ihany satria ny filoham-pirenena aza moa tsy mahay isan'ny établissement scolaire eto Madagasikara nandritry ny fotoana zay na repoblika Madagasikara 100 hoy izy. Ary ao anatin'izany 100 zany dia ny 800 am'ireo dia namboary ny fitondram-panjakana zay tarihany tao anatin'ny 3 taona. Midika izany fa établissement scolaire 30 monja no mba vita ny fitondrana ny fandimby nanomboka tany amin'ny repoblika voalohany, nandalo repoblika faharoa, fahatelo ary ny tapany voalohany tamin'ny repoblika fahaefatra. De inona zany no déclaration nationale d'engagement hoentin'ny filoham-pirenena eo anatrehan'ireo vahiny maro samihafa raha ohatra ka izy ara zay mpitatana voalohany firenena no tsy mahay akory ny isan'izany établissement scolaire zany. Inona ny déclaration nationale d'engagement eto amin'ny filoham-pirenena manoloana ny sehatra iraisam-pirenena raha toa ka mbola mpampianatra mitsipozipozy mangataka ary mitokona lava no misy eto Madagasikara. Vao androany de androany no ny teny ny am'ireo tsy fahazon'ny vacation nandritry ny taona vitsivitsy ireo mpampianatra mpitsara fanadinana CPE, BEPC, baccalauréat. Nanomboka ny 2024 2024 2 ary am'izao 2024 izao. Mbola mivezivezy miakatra makeny anivon'ny fiadinan'ny repoblika miverina mankaty amin'ny fampianarana fanabeazam-pirenena sy ireo tontolo zay mahakasika indrindra ny fandraisana izany vacation-n'izy ireo zany ireto mpampianatra ireto. Ary mbola eo no mitokona ho an'ny mpianatra fa mbola tsy naray vatsim-pianarana ary tsy manaiky ny digitalisation. Ary misy an'ireo mpampianatra zay ao anatin'ny frama ihany koa mbola tsy naray ny fanampiana ara-dalàna. Ary raha naray ara dia zara raha mahavita herinandro izany lelavola raisiny izany satria tsy mahaleo ny sara ny vidiny iara-malala raha teo ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara ka ny pouvoir d'achat amin'ny alalan'ny vola raisiny ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny asa no tsy mahasehaka izany. Mangony fotsiny moa ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara zay nitabatabain'ny sehatra iraisam-pirenena fa anisany tsy mampandroso Madagasikara. Ny teo anivon'ny sampan'ny firenena mikambana no niresaka izany fa tsy isika akory ny namorona. Izany no entina ilazana fa marefo ary mipotika sy mitotongana ny fampianarana eto Madagasikara. Ka lay fiona nandritry ny 2 andro tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra ve ahafahan'ny fitondrana milaza ary ahafahan'ny fitondrana mametraka tsara ny adevitra fa ino ny mahomby zay hitondrana ny fanavaozana tanteraka eo amin'ny tontolo ny fampianarana ho an'ny Madagasikara ka entina eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Sa fomba fotsiny ihany izany mba ahazoana famatsim-bola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria moa dia sahirana ara-boly Madagasikara ary hiatrika fifidianana tsy ho elana ka atao daholo zay fomba rehetra izao. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.